ny solombavam-bahoaka izay natolotra na tokony avondrona ny toko dia voafehy ny atao hoe mandat impératif araky ny andinin'ny faharoamby fitopolo amin'ny lalam-panorenana. Fantatry ireo député ireo zany indrindra ny député mapara ankehitriny izay mba madika palitao fa nanaovana mandat impératif anie dia mba hialana n'le famadihana palitao izay indrindra ary fantany tsara zany satria alohany hiamonjena hitoetra amin'ny seza ao amin'ny assemblée nationale izahay député mapara dia nanao sonia engagement individuel lettre engagement individuel hoe hanaja sy hakatoa ny fitsipifehezana anatiny vondrona antoko izay nanendry azy nanolotra azy ny règlement intérieur amin'ny mapara zany hanaja sy hakatoa ny fitsipika ny toromarika fitsipika toromarika ary koa ny discipline mifehy ny vondrona antoko ary tsy hanao tsy hiditra raha tsy vondrona parlementaire iray ihany ary tokana ka fantatry ny député zany ary izany atao hoe engagement personnel zany soniavinao zany mamatotra anao zany ary manan-kery satria tsy io lettre d'engagement personnel io ihany nataonay fa mbola nanao zahay nanao sonia koa convention d'adhésion à l'exercice des modalités du mandat impératif teny frantsay moa izy io fa adika teny gasy zany dia nanao fifanarahana mihitsy fa hanaiky an'ilay fizotra sy pisipisiny mandat impératif ka raha tsy manaraka an'izany voalaza zao daholo misy andalana article 1 2 3 raha tsy manaraka dia aongana ary dia nanao sonia tsirairay ny solombavam-bahoaka ary mbola nasiana hoe hita ary ekena zay vao manao sonia ny zavatra misy anefa amin'izao fotoan'izao toa ho ditsy fantatra ary ohatrany hoe hotsipahana ve zany nefa dia tia koa mampafantatra eto indrindra ho an'ireo solombavam-bahoaka izay mahay lalàna mpitsara mahafantatra tsara hoe la convention établie légalement entre deux parties s'impose au même titre que la loi sahala amin'ny lalàna mihitsy io hajana io ary ny fitsipika anatiny mifehy anao satria ny taona nanolotra anao solombavam-bahoaka iny alohany hajanao voalohany sy ny lalam-panorenana ka everiko fa raha misy milaza hoe zay anao mapara zany dia ray ihany tsy misy atao hoe mapara 1 mapara 2 mapara 3 4 5 tsy misy zany fa mapara tokoro ary tsy misy koa ny mapara logika na mapara ilogika na tsy tokony hasina ho tovanana zany io mapara io fa ray ihany ka noho izany dia atao ny fanonganana andreo député ireo mapara aloha voalohany indrindra dia miaraka amin'ny président Andry Rajoelina fa tsy misy mapara hoe miaraka amin'ny Hery Rajaonarimampianina ray zay mahay mamaky tokony mahay mamaky teny daholo angamba reo ary raha mbola mijanona amin'izay izy dia tsy maharaka izy zany izay toromarika avy amin'io vondrona toko misy azy io satria ny politika ane tsy statike tsy mipetraka fa ny politika en éternel mouvement ary izay no anarahanao ny toromarika ny vondrona zay misy anao fa izy zany tsy mahazo satria efa mitsipaka efa mandat ny toromarika ny vondrona zay misy azy izy dia tsy maharaka fa mbola hipetraka hoe miaraka amin'ny Hery Rajaonarimampianina ny mapara miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina ny dikany mapara tompoko ka rehefa tsy manaraka ny toromarika ny vondrona dia sahaza azy ny ampiarina aminy ny andalana faharoamby fitopolo dia ny fanonganana azy ireo tsy solombavam-bahoaka